Efa ndresaka an'izay rotsakorana amin'ny sesy izay ihany sika mitarika fahatapahan-jiro ihany koa izao fotoanan'ny fahavaratra izao isany mizaka ny tseranay noho ny fahatapatapahan-jiro matetika ireo orinasa madinika miankina betsaka amin'ny fampiasana ny herinaratra koatra ny fampiantoka amin'ny fahasimban'ireo materialy ampiasaina misy ihany koa ny fampiantoka arabola izay miatra amin'ireny orinasa madinika ireny araka ity tatim-baovao ity. Ankoatra ny fatiantoka ara-materialy ateraky ny fahatapahan-jiro matetika hatramin'ny farany volana desambra teo, dia misy ihany koa ny fatiantoka arabola ho an'ireo cybercafé izay miankina betsaka amin'ny fampiasana ny herinaratra. Tsy latsaky ny 7 alina ariary ny fatiantoka eo anivon'ity cybercafé iray taona lamity ity rehefa misy ny fahatapahan-jiro tampoka. Ny fahatapahan-jiro izay matetika moa dia maharitra ora maro, indrindra fa nandritry ny herinandro vitsivitsy ny alohan'ny faran'ny taona 2024 teo. Miato ny asa, tonga dia miato tsisy azo fotoana. Mbola tsy mieritreritra ve ny hoe ampiasa gropy ihany sa ahoana amin'izay? Mampiasa gropy aloha efa nieritreritra fa mbola tsy tratra teo. Raha ny fanazavan'ireo toerana manao itony cybercafé itony, ankoatra ny fahatapahan-jiro matetika, ahina fatratra ny mety isiny ny fahasimban'ny fitaovana ampiasaina. Nisy moa ny antso nataon'izy ireo izay netefa amin'ny tompon'andraikitra. Izy ireo izay natsapa fa nisy ny fampiakarana ny saran'ny herinaratra, saingy ny tolotra dia tsy mifanaraka amin'izany akory hatreto. Tokony manainga ny fanjakana sy tokony andraikitra mahefa zany mandray andraikitra amin'ny fahatapahan-jiro satria mizala ny madonitsotra aminay izay mampeo izay miankina jiroka tanteraka mihitsy ny fitadiavana dia mba manainga zany ny tokony andraikitra indrindra ny jirama zany mba hijery tsakany sadavana izay tokony tsy asitrisian'ny délestage ny qualité de service zany tokony mba manaraka amin'ny prix de davina. Noho ny famaroan'ireo mpifanina amin'ity sehatra asa iray ity sy ny fiainan'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa dia voatery mitazona ny saran'ny fampiasana internet amin'ny vidina ankehitriny ao cybercafé, vokany mihena ny tombom-barotra azon'izy ireo.